Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa no anoizantsika ny vaovao. Ny agence première ligne moa dia tena anisany hita tokoa raha hoe resaka fampandrosoana izany no resahana raha ny eto andrenivohitra manerana Madagasikara ary manerana izao tontolo izao mihitsy. Manana salon anankifito ry zareo tanterahana amin'ity taona ity ary ny tena anisany mampiavaka an'izany dia ilay salon anankiray izay natsoiny zareo hoe Symposium international d'histoire izay ivondronan'ireo ataontsika hoe manam-pahaizana momba ny tantara misy hatrany amin'ny 30 any maneran-tany ho avy eto Madagasikara adinika mandritra ny 3 andro mahany amin'ny volana novambra any mikasika an'izany hoe tantaran'i Madagasikara zany. Ho fitenin'ny Jemima Radamelina sy Mamy Rasoaneva. Hetsika goavana roa lehibe tsy mbola hita teto Madagasikara no entin'ny mpikarakara première ligne amin'ity taona 17 sy 20 ity, ankoatra ireo hetsika maro mahazatra toy ny SIM. Ao ny hetsika agroagri natao ho an'ny tontolo ambanivolo sy ny resaka fambolena. Ao ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina Symposium international d'histoire. Mahakasika an'ity faran'ity dia fantatra fa isy ny manam-pahaizana misa 30 ho avy eto amintsika anatanteraka an'izany hetsika izany, ankoatra ireo mpikaroka malagasy. Samba no ho an'i Madagasikara moa ity hetsika ity raha ny fanazavana. Io événement io dia aminay tena ohatrany hoe fondateur tena fototra minitsy amin'ny fampandrosoana ilay firenena. Dia marina aloha tsy dika hoe tanaty le événement teo aloha tsy nisy resaka momba an'izay fa aloha asiana événement manokana mihitsy momba ny agriculture sy agrobusiness zay mieritreritra hoe miaraka ny fanjakany sy ny orinasy rehetrarehetra sy ny vahoaka iny ihany angambany afaka mampandroso Madagasikara farandehaingana. Aza adinareo farafakely 20% ny mponina eto Madagasikara dia olona avy amin'ny tantsaha na secteur rural. Dia angamba fotoana zay hoe mikarakara momba zay. Manaraka an'izay zavatra anankiray vaovao koa tsy resaka tsena na hoe économique fa resaka kolontsaina na scientifique. Symposium international d'histoire. Amin'ity taona 17 sy 20 ity dia hetsika miisa 7 no karakarain'ny première ligne. Nisy ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona dia nataon'ity mpikarakara ity tetsy amin'ny hôtel Louvre Antaninarenina ny maraina teo.